Androany zany a ny birao politika ny vondrona Mapara dia nanatitra ny fitoriana mikasika ny fanesorana an'ireo solombavambahoaka izay nivoana ary niala tamin'ny toromarika ny vondrona antoko izay nahalany azy ka araka ny fitsipika voalaza ny lalàna dia omena n'Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena ilay fitoriana dia izy indray no manatitra azy na mandefa azy any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia voapetraka soamantsara androany izay fitoriana fitakiana ny fanesorana an'ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny Mapara nefa tsy nanaraka ny toromarika ny vondrona antoko izay nipirana. Natao mandeha isatsokatsy ilay izy dia ny vondrona mandeha voalohany zao zany fito zany ary zareo no anatin'ilay fitoriana voalohany voapetraka androany. Ny birao politika ny mahita ny fihetsika ry zareo tao anatin'izay vanim-potoana lava izay ary efa niarahantsika nafantatra fa efa nisy alay taratasy fiantsoana sy fampatsahivana izay nomenan'izy ireo indroa metaona nefa dia mbola tsy niverina ihany izy ireo ary tsy mbola maka toromarika aty amin'ny foiben'ny antoko dia izay no mahatonga ny antoko mandray ilay fepetra mba ho fanatanterahana ny andininy faharoa amby fitopolo amin'ny lalam-panorenana.